Aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo tsirairay avy eran-tany aho anio alakamisy 9 ny volana marsa 2025. Ry ava-malalao amin'ny tompo, isaorantsika ny tompo lehibe satria mbola afaka antsika hivavaka, mbola afaka isika hideran'Andriamanitra hanome voninahitra azy amin'izao andro alina mangina izao.
Be fitiavana ny tompo ary matoa isika mbola afaka midera azy, miantso azy, dia mbola misy zany ny fotoana ahafahantsika ihany koa mibebaka. Satria maro ny olona efa tsy afaka ny antso an'Andriamanitra intsony. Maro ny olona maniry ohatrantsika izao hivavaka fa tsy afaka intsony. Dia mbola misy ny fotoana havelomanao dia manantonany Jesosy satria ho avy ny fotoana tsy ahafahantsika halalaka intsony ny hivavaka toy izao. Ry havana mandeha ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona ary miaratsy izao fiainana izao. Fantatsika tsara fa ho maro zavatra iseho rehefa afaka taona vitsy ary mety tsy ho hisy tsony ny ahafahantsika na miaona ary mety tsy ho hisy tsony izany. Fa ny tompo dia mbola hoe omeny tompo famindram-pontsika ahafahantsika mivavaka toy izao, dia aokantsika tena hoe hanararoatra mihitsy ny fotoana mba hanantonantsika ny tompo hiderantsika azy, hibebahantsika ary hanandratantsika azy satria Andriamanitra lehibe indrindra izy ary tsisy toa azy. Engany ianao ka tena hoe ifo tokoa amin'ny fanarahana ny tompo. Ry havana hivavaka aloha isika hanombohantsika ny fotoana hiderantsika azy, hanandratantsika an'Andriamanitra satria izy no hanantonantsika eto amin'izao andro alina izao. Raha ohatra moa ka maraina ny hainoanao ny vavaka alina eto dia ny tompo eo mandrakariva ny tompo rehefa tena manantona azy isika, tena mitady azy amin'ny fontsika sy ny fanahintsika manontolo dia ny tompo hiaino anao. Hivavaka antsika hideran'Andriamanitra, ataovy ny vavakanao amin'ny toerana izay misy anao. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao, mideranao izay iray malala satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay. Misaotra iray malala satria tsisy toanao, tsisy masina toanao. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao ilay Andriamanitra tsy takatra heverina. Ny fahalehibiazanao, ny fitiavanao ary koa ny famindramponao. Ka misaotra anao iray malala satria mbola velonaina izay, mideranao mankalaza anao. Miantso anao izay iray malala amin'izao andro alina mangina izao. Mamindrafo aminay tsiraray avy, mangataka aminao izay iray malala, oka ianao anatrika anay amin'ny toerana izay misy anay tsiraray avy. Oka ianao iray malala hiaino ny vavaka izay ho ataonay eto. Oka koa ianao fanay masina hiampiteny ahy, oka koa ianao fanay masina hikasika ireo olonao tsiraray avy izay hihaino ny video mba tena anatona anao izy ireo fanay masina, ka tena hiaino anao tokoa ary hiova anao izay sitrakao fa tsy nisitrakany, satria izany fanay masina no tianao, mba ahafahanao hitoetra ao anatin'ny tsiraray avy, mba ahafahanao anaovanay anao ny asanao. Misaotra anao fanay masina, misaotra anao Jesosy. Oka koa Jesosy ny ranao andrakotray sy ny ankohonako sy ny zanakao rehetra eran-tany, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny hanafikanay dia adorana amin'ny ranao izany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandoro ny fahavalo rehetra. Ny ranao Jesosy no mandripaka manapotika ny fahavalo rehetra, ka ny asan'ny maiza izay mitady hanafika na lalan'ny écran izany na ny vava na inona izany izay mitady hanaratsy asanao Jesosy malala dia oka ianao Jesosy no andoro ny asan'ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina izany. Ianao tompo no amindra fo Jesosy amin'ireo izay mitsangana Jesosy hiady aminao, satria tompo raha manafika anay zanakao ny olona dia anao no tafian'i Jesosy malala, ka mamindra fo amin'izy ireo ianao, ka asio ny olona tsiraray avy Jesosy mba hiverina aminao, ka oka ny ranao tompo andravarava ny asan'ny fahavalo, ny asa maty Satana tsy ambinina izany, fa dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy. Oka ny ranao tompo andrakotra anay, andrakotra zao écran zao, andrakotra anay koa ny ranao Jesosy malala, miasa Jesosy malala ka didina amin'ny ranao Jesosy malala, saromana amin'ny ranao Jesosy malala ny fitaovana rehetra, ny tenanay koa Jesosy malala dia saromana amin'ny ranao. Ka misaotra anao tompo, oka ianao ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy, oka ianao ampifoanay tsiraray avy, satria Jesosy ho avy ianao, efa miaratsy zao fiainana izao, ka mangataka aminao fanay masina mpianatra anay indray amin'izao andro alina izao.
oka ianao no hiteny fanahy masina o mba hamperitreritra anay mba hiomananay no any aminao raha io satria Jesosy tsy ho tafitra any an-danitra izahay Jesosy raha tsy mankatoa anao tsy tafitra any amin'ny lanitra Jesosy raha tsy masina toa anao ka ampio izay Jesosy malala hijoro tsara Jesosy na andro na alina hitady ianao foana hiaona aminao foana ka ianao no lohany amin'ny fiainanay satria izay dia mandalo ihany ety mandalo ihany izay ety ka misaotra Jesosy io ny dera ho anao ny aja ho anao oka ianao no hiteny fanahy masina ny amin'ny teny rehetra izay ho zaraina eto oka ianao ny hampibebaka anay oka ianao no hanamboatra anay oka ianao no hanovanay ka misaotra anao Jesosy misaotra Jesosy malalao atreo izay tompo ary mamela ny elokay tsiraray avy mamela anay mamindra fo aminay ka misaotra tompo misaotra Jesosy malalao aleluia aleluia amen amen ry hava malalao amin'ny tompo ny teny fanahy masina zany anio izay entintsika ao amin'ny fibebahana dia tantara lavabe ilay izy anaty baiboly fa tsy ho raisintsika manontolo zany fa ny omeny zany dia manomboka amin'ny ao amin'ny Jaona zany ten'Andriamanitra Jaona 5 manomboka amin'ny 1:30 zany ho raisintsika dia hoajantsika hatreo amin'ny 1:70 na ovakitsika hatramin'ny farany lovakitsika hatramin'ny farany Jaona 5:30 dia ovakitsika zany hatramin'ny farany hatramin'ny 47 zany tsy hatranay farany satria hitako hoe mbola misy tantara hafa ny après an'io fa tsy farany zany satria mialatsiny aho zany hoe ny 1:30 ka hatramin'ny 7:70 satria tamin'izaho nangataka tenin'Andriamanitra teo dia hoy ny fanahy masina hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amen aleluia 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 zay zany no teniny dia jereko zany le verset dia ao amin'ny Jaona 5:30 zany no raisintsika dia hatramin'ny 7:70 ovakiko le ten'Andriamanitra dia azavaiko kely zany ny amin'ny teny izay tiany tompo zany hoe ilaintsika mihitsy zany ny amin'ny ibebahantsika zany rehefa avy eo dia eo moa le teny eo aloha zany azavaiko foy zany io rehefa avy eo ny alohany mahatonga ny tompo zany ny teny anireo teny ireo zany hoe iza moa le olona ambarany eto zany vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo Jaona 5:30 ka hatramin'ny 7:70 hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa koa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo ary ireo dia namaly azy hoe taranak'i Abrahama izahay fa tsy mba andevon'ny olona hatrizay ela izay koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko ary anareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny rainareo dia hoy ireo hoe i Abrahama no rainay hoy Jesosy taminy raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy izay lehilahy nilaza ny marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama ianareo dia manao ny asany rainareo hoy ireo taminy tsy mba teraka afitafy jangajangana izahay iray ihany ny rainay dia Andriamanitra hoy Jesosy taminy raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo satria avy tamin'Andriamanitra no niaviko sy nakanesako aty fa izaho tsy tonga amin'ny fahefantenako fa izy no naniraka ahy
nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo avy tamin'ny devoly rainareo koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady railainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy inoanareo. Iza minareo moa no ampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana nareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy iainonareo raha safady izany no tsy iainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Amen. Tsara be le tenin'ny Tompo, tena tsara be mihitsy. Hoy aho teo hoe ny tenin'ny fanahy masina zany teo hoe zanangadaka teny hoe inona no teny hoentiko eto zany anio amin'izao andro alina zao ny bebahantsika dia henoko fanahy masina ny teny hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Izy ihany koa no mbola nanome ny hira zany teo le hoe nahafoy ny aiko aho. Ny hira zany dia manambara fa ny tompo nahafoy ny aino antsika. Isika ve tena nahafoy tokoa ny aintsika ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy? Mety tonga dia hiteny daholo ianareo izay manaraka ato na izaho koa hoe ie nahafoy ny aiko an'i Jesosy aho, nefa sao dia mbo vava ihany fotsiny izany, sao dia tsika miteny fotsiny fa tena tsy mbola nahafoy ny aintsika tanteraka an'i Jesosy. Ny tompo zany dia tena mila antsika mihitsy hoe 100%, zany hoe tokony tsisy mihitsy zany tazomintsika ny amin'ny momba ny tenantsika, fa tena hoe tokony ho an'ny tompo tanteraka mihitsy zany tenantsika manontolo. Eto zany ireo jiosy izay nino azy, ireo jiosy ireo dia hoe izy ireo zany dia manaraka an'i Jesosy eny zany, satria ny tompo zany dia mitory ny ten'Andriamanitra na iza zany alehany. Dia ireo jiosy ireo zany izy ireo dia tena ohatrany hoe mitady izay hevitra zany tsy inonan'ny tompo zany, izay ambaran'i Jesosy dia mahita valiana foana zareo, mahita tenenina foana izy ireo zany. Ary mazava tsara mihitsy ny tenenin'ny tompo hoe mitady hamono azy izy ireo, mitady hamono azy. Fantatsika tsara moa ny tantara fa ny aveo Jesosy nombola tambony hazo fijaliana. Tsy mba nino ny tompo zany izy ireo. Izy ireo dia hoe manambara hoe Abrahama ny rain'izy ireo. Jesosy ny afagagana izay ataon'i Jesosy ny amin'ny fitenenana tompo hoe izy no zanak'Andriamanitra, tsy mino izy ireo. Heverin'izy ireo fa mandainga ny tompo. Isika amin'ny fiainantsika, tsika ve tena mino tanteraka tokoa fa tena hoe ny tompo manafaka antsika? Mety miteny hoe ie mino aho fa manafaka ahy ny tompo. Nefa ny ve rehefa tena tonga tokoa ny olana amin'ny fiainanao dia rehefa ohatra hoe zavatra hoe mirakla tokony iseho amin'ny fiainanao dia tena mino ve ianao fa vitan'ny tompo ve izany? Matetika tsika olombelona dia tsy manana finoanan'ny tompo, matetika mihitsy. Matetika tsika dia mieritreritra hoe tsika ihany no mahavaova ny olana amin'ny fiainantsika, nefa ny tsika tsy mahavita na inona na inona. Fa raha ohatra ka isika mihitsy mandray momba ny amin'ny fiainantsika, mitantana fiainantsika, dia tonga dia very tanteraka isika. Very tanteraka isika. Indraindray isika dia te hikomandy ny tenantsika, nefa tsika tsy mahavita na inona na inona. Ny tompo zany anio dia manambara amintsika hoe nahafoy ny ainy izy hanavotany antsika. Ary miteny amintsika kosa izy anio hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tahaka ny teny tamin'ireo jiosy zany no tenin'ny tompo amintsika anio. Raha ny tompo no hanafaka antsika dia ho afaka tokoa isika. Tsika olombelona dia kely finoana. Vao mizavatra miseho ohatra hoe olana be dia indraindray tena hoe tsy mitady ny tompo. Indraindray raha hoe tezitra hoe fa ahoana koa Andriamanitra zavatra no miseho amiko, ahoana koa Andriamanitra no tanteraka nefa za zanakao, nefa za manaraka anao. Tsika mieritreritra hoe tsy misy mihitsy problema amin'ny fiainantsika, fa mieritreritsika hoe tokony hilamina foana fiainantsika 24/24. Tsy atompoko, tsy izany lalana ety ambonin'ny tany. Isika zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mizaka ny mafy indrindra isika. Tsy maintsy mizaka ny mafy isika.
Ary tsy maintsika mahafoy ny zavatra rehetra satria ny tompo nafoy zavatra rehetra. Nafoy ny lanitra izy tonga tetỳ ambony tany hanavotany antsika. Dia isika ve zay kely sy bitika toy ny vitsika tsy mahay manao na inona dia tsy hafoy ve tsika ve ny tenantsika ho an'ny tompo? Tsy hafoy ve tsika ve ny fiainantsika ho an'ny tompo nefa ny isika tsy mahavita na inona na inona? Fa ny ataontsika dia mitaraina dia menomenona, zay tsika zanak'olombelona. Mitaraina dia menomena tahaka an'ireto jiosy reto. Jereo fa Jesosy rehefa miteny Jesosy dia indraiky tena masika tena entitra mihitsy ny tompo rehefa miteny. Satria tsika olombelona dia tena sarotra mihitsy ny toetrantsika. Tsy moramora mihitsy ny anovana antsika. Dia ny tompo zany indray tena hoe entitra mihitsy ny tompo rehefa miteny. Jereo ny teny tamin'ireo jiosy ireo tena mafy be ny teny tamin'ireo jiosy ireo. Ny teny teo hoe ny ery alohan'io azavaiko kely. Ny ery alohan'io manomboka eny amin'ny 1:20 zany dia manambara zany ny amin'ny Jesosy zany manambara izy ilay iraky ny ray, izy ny irak'Andriamanitra izy. Izy irak'Andriamanitra izy. Ary ireo jiosy ireo zany dia tena hoe manaraka azy foana zany hoe mitady hevitra ahafantarana hoe inona ary no tena hoe ataon'i Jesosy zany. Satria jereva angeo ny 1:20 amin'io ten'Andriamanitra io, izay 1:20 hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Hoy Jesosy, azafady, hoy indray Jesosy taminy: andeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay alehako dia tsy azonareo, dia tsy ho azonareo ale. Dia hoy ny jiosy: hamono tena va izy no milaza hoe izay alehako dia tsy azonareo ale. Dia hoy Jesosy aloha toy kely any 1:20 fa hoy izy taminy: ianareo dia avy etỳ ambany, izaho avy any ambony. Ianareo dia avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Amen, hitanareo zany. Eto ny jiosy dia mieritreritra mihitsy Jesosy olombelona tahaka antsika. Dia hoe mitovy sainana amintsika. Jereo fa maro zavatra hitan'izy ireo ny mirakla nataon'ny tompo, nefa tsy mety mino. Tsika koa mety ohatray koa tsika hibebaka tsika rehefa avy eo. Mety tsy mety mino mihitsy ny fahalehibiazan'ny tompo. Zay no mahatonga ny olona maro tsy mety mihaona amin'i Jesosy satria mafy saina ary tsy mety mankatoa an'i Jesosy. Eny eny fa tsy mety mihitsy manaraka an'i Jesosy. Mila tsika tena mifota teraka mihitsy mba hihaonantsika tanteraka amin'ny tompo satria fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy tompo ka tena mila tsika tena hoe miova amin'izay ny fomba famindrantsika. Satria raha ohatra tsika ka hoe mihaino foana ny nofontsika, mihaino foana ny saintsika, dia tsy afaka mihitsy ny tompo hanery antsika. Ny tompo zany tsy mba manery antsika zany Jesosy. Tsy manery ny tompo fa mamesoa izy. Ny fahavalony tonga dia miditra ny fiainantsika, tonga dia taritin' ny olona anankiray, tonga dia misotro toaka, foka sigara, mijangajanga, miteny ratsy. Zay ny atao fahavalo zay. Ny mpangalatra tonga dia mianika izy, tonga dia angalatra. Zay ny ataon'ny fahavalo. Ohatr'izay koa ny fahavalo amin'ny fiainantsika. Fa ny tompo tsy mba manery antsika zany Jesosy. Tsika mihitsy zany mandray décision amin'ny fiainantsika hoe iovako mba hiditra ny lanitra. Fa raha tsy iova ianao tompoko dia ianao ihany vo mafy. Tsy hihaona amin'ny tompo mihitsy ianao raha hiandro foana hoe inona indray zavatra iseho androany amin'ny fiainako, dia miandry vahaolana foana ianao avy amin'ny tenanao manokana. Tsy hahita ny tompo mihitsy ianao. Ary aza manarak'olona intsony fa aoka mahaiza mijoro amin'izay. Tena mila mahaiza mijoro amin'izay satria jereo ireo tantaran'ireo jiosy ireo. Ireo jiosy ireo dia tena hoe miteny zareo hoe moa va, hoe ireo jiosy ireo hamono tena va izy no milaza hoe izay alehako dia tsy azonareo ale. Hitanareo zany, mitady hevitra zany izy ireo hoe hanaratsiana an'i Jesosy ary tsilona an'i Jesosy. Impiry koa tsika olombelona no mitady fialana hoe mety tsy mety kosa fa aiza ve dia zao foana kosa. Ry havana antsika any ange no vo mafy. Raha ohatra sena mivavaka dia tokony hivavaka. Raha ohatra ka miteny aminao ny fanahy masina hoe aza mandeha makany dia aza mandeha. Raha ohatra zao ka hoe misy olona mijangajanga ato, mety misy mpijangajanga ato, dia efa fantatrao tsara zao fa tsy zaonao tao mijery vehivavy mandalo na hoe mijery lehilahy mandalo raha vehivavy ianao. Dia mbola voatarika ihany ny maso mijejojejo. Efa mahafantatra anao fanahy masina amin'ny ten'Andriamanitra zay voarainao na eto na any fiangonana ivavahanao, dia tokony tsy atao dia nendray ohatra hoe
latsaka kely ihany, ry havana afo be no hiafaranao satria ny tompo mihitsy no manambara fa raha mijery fotsiny mitsiriritra fotsiny a dia efa fijangajangana izany. Mila zany isika olombelona tsiraray avy mankatoa ilay tenin'Andriamanitra, manaraka ilay tenin' Jesosy izay tsika ho tafiditra ny lanitra. Na dia hoe inona no ataonao isan'andro raha tsy ianao mihitsy manao pratika amin'ny tenanao manokana dia tsy ho tafavoaka ianao. Tahaka izany anie zahako hoe tsy maintsy izaho ihany nandray décision, izaho ihany nandray décision. Jesosy ampy izay, tena ampy izay. Efa nisy témoignage ataoko efa ela be a, efa manoloana ny maro izay a, any ny amin'ny fotoana niovako tanteraka mihitsy. Fa raha ny fiainako teo aloha dia tena hoe namenatra teo anatrehan'Andriamanitra. Fa mila antsika tena mandray décision mihitsy hoe hiovako, hialako amin'ny fiainako ratsy izay iainako. Izay tsika vao tafavoaka. Aza miandro olona tompoko. Ny tompo a efa manatsotra ny tanany amintsika tsiraray avy. Aza manao tahaka an'ireo jiosy reto. Ireo jiosy ireo dia mahita fialana. Zanaky Abrahama izahay ka. Dia miteny koa hoe izao izy. Ry havana, aza mitady vahaolana hafa. Jesosy irery ihany no afaka hanafaka antsika. Izy irery ihany no afaka hanafaka antsika hidirantsika any an-danitra. Izy irery ihany no lalana. Na inona témoignage hafa hitanao, na inona tenin'olona hafa hitanao, raha tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia aza mino ianao. Aza mino ianao. Fa arao ny tenin'Andriamanitra, arao ny tenin' Jesosy. Dia alay foana tenin'Andriamanitra ity tena marina mihitsy ity teny ity olona ity eto. Eto koa ohatrany hafahafa koa sy ity teny ity eto. Raiso ilay tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka ianao. Satria be dia be ankehitriny ny mpaminany sandoka, be dia be koa ny témoignage sandoka, be dia be koa ny mitarika anao any amin'ny elo, dia oka ianao mihitsy tena hoe hampiratra ny masom-panahinao. Raha tsy vonona ianao a, dia ny tompo tsy afaka hanatsotra ny tanany aminao. Tsy maintsy tsika vonona tsika tsiraray avy izay Jesosy vao avy manantona antsika. Izay ny amin'ny tompo. Ny tompo anefa tena hoe mora fo indrindra anke Jesosy, tsara fanahy be Jesosy. Tena be fitiavana ny tompo ka tsy manery antsika zanak'olombelona mihitsy izy. Eto izany tenin'Andriamanitra, eo amin'ny 1:30 vakitsika kely a, dia midiny antsika araka izay tiany fanahy masina omena antsika dehibe baka antsika renany teny izay azontsika rehetra eo. Hoy izany teny tompo vakiko amin'ny anarany ao amin'ny Jaona 5:30. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Eo izany hoe fanakiray aloha zay. Mila antsika maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila antsika maharitra amin'ny tenin' Jesosy. Mba manana faharetana ve tsika ve mamaky baiboly? Manana faharetana ve tsika ve miaino ny tenin'Andriamanitra? Rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra ve isika, dia rehefa ohatra ka vita ilay fotoam-bavaka, dia iny teny iny ve hiainanao? Mila hiainantsika zany ilay teny azontsika avy amin'ny tompo. Izay mahatonga an' Jesosy ny teny eto hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Amen. Ilain'ny tompo mihitsy ka maharitra amin'ny teniny. Satria tsika raha ohatra ka tsy maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mpianatry ny tompo zany. Jesosy mihitsy no miteny eto a. Toy ny 1:30. Koa ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Amen. Hitanareo izany? Ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Amen. Jesosy ilay fahamarinana. Isika dia andevo ny ota. Teo aloha moa zany rehefa tena fa afaka koa ianao. Satria afaka amin'ny tena hoe afaka. Rehefa tena afaka ny fatotra manontolo dia afaka tena hoe afaka. Satria tsy ho andevo ny ota foana ianao. Fa tokony miala amin'izay anatin'ilay fatotra nahazo anao. Dia tena hoe lasa olom-baovao, fiainam-baovao. 24/24 na any am-piasana ianao, na ao an-trano ianao, na any an-dalana ianao dia Jesosy ny iainanao. Izy no oxygène anao. Aleloia. Izy no iainantsika. Izay ilay ao amin'i Jesosy. Izay ilay hoe afaka tsy andevo intsony. Fa teo aloha dia tena hoe voafatotry ny faharatsiana rehetra. Eo tonga dia miteny, tonga dia fitenenana-dratsy. Eo dia ny loto rehetra manontolo dia atao avokoa. Izay ilay teo aloha. Fa rehefa tena efa afaka tsika tsy andevon'izany intsony dia tena efa hoe ao amin'i Jesosy izany. Maro izany tompoko. Afaka tsika tena hoe ho afahan'ny tompo rehefa manaiky isika.
satria tsika dia andevony ota avokoa teo aloha zany fa izay mbola voafatotra dia oka ianao tena hoe hitady ny fanafahan'ny tompo anao ary tena hoe ankataon'ny tompo 100% dia ho afaka tsy ho andevony ota intsony. Andiny fahatelo amby telopolo. Ary ireo dia namaly azy hoe taranaky Abrahama izay fa tsy mba andevony olona hatrizay ela izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo. Amen. Le jiosy zany mambaran'ny tompo eto a. Zareo zany hoe miteny hoe taranaky Abrahama izay fa tsy mba andevony olona hatrizay ela izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo. Amen. Hitanareo zany io a dia manambara le teny fa hoe mbola le nofo ihany no hitan'izy ireo hoe Abrahama, le olona nofo isan'izy ireo fa tsy le ara-panahy. I Abrahama no ambaran'izy ireo hoe rain'izy ireo. Jesosy ilay tena mpanavitra eo alohan'izy ireo tsy fantatr'izy ireo akory, fa mitana n'ilay fombafomba, mitana n'ilay fahazarana teo aloha. Mitandrema tompoko, sao dia mbola mitana ny fombafomba mpianakaviana ianao, sao dia mbola mitana tana ny fombafomba mpiainana teo aloha tany amin'ny tokantrano ray aman-dreninao ianao, na koa na mbola ao amin'ny ray aman-dreninao dia hoe zao no fomba ny mamanay, zao no fomba papanay, zao fomba ny razambenay dia ataoko. Mitandrema tompoko satria tsy mety izany. Tokony fomban' Jesosy no arahantsika tsiraray avy. Tokony fomban' Jesosy no arahantsika tsiraray avy. Izy no tsara alaintsika tahaka fa tsy ny olona izay manodidina antsika. Ry havana tsiraray avy no any an-danitra ka mifoaza tompoko. Eto zany re jiosy dia nanambara tamin'i Jesosy, namaly Jesosy hoe taranaky Abrahama izay fa tsy mba andevony olona hatrizay ela izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo. Hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota. Amen. Hitanareo zany eto zany tompo mampafantatra an'izy ireo fa ny ota anie no resahany eto, ny ota, fa tsy resaka olombelona mihitsy akory. Maro be ny zavatra misy eran-tany mihitsy moa zany. Ny olona indraindray dia rehefa ohatra ka miteny dia hoe hay, tena ohatran'izao mihitsy le fataony any aminay, zao le fataony havanay, zao le fataony ay, zao ny fombanay, zao ny fombanay. Dia iny zavatra iny no entina manaranaka nefa indraindray zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Tahaka an'ireto jiosy reto, i Abrahama na dia hoe rainy mino ary Abrahama, na izy ara hoe Abrahama, dia hoe tsy maintsy manaraka ny ataony Abrahama dia mifikitra amin'iny mandra-pahafatin'izy ireo. Nefa Jesosy tonga, izy ilay anafaka. Ohatr'izay koa tsika olombelona raha mifikitra amin'ny fombafomba mpivavahana na fombafomban-drazana dia tadidio tsara fa avery ny fanahinao izany, avery tanteraka ny fanahinao. Fa Jesosy ihany no tokony arahantsika, izy irery ihany no tokony arahantsika. Andiny fa efatra amby telopolo. Hoy Jesosy hoe azafady efa vakiko iny andiny fa dimy amby telopolo tsika zao. Raisiko kely andiny fa efatra telopolo satria fandray ireo teny ireo. Hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota, fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Amen. Hitanareo zany, ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Eto zany ny tompo te hampiratra ny masom-panan'izy ireo. Fa raha zanak'Andriamanitra anie isika, raha zanaky ny tompo zany isika, dia hitoetra any an-danitra any amin'ny tompo mandrakariva. Fa raha tsy zanak'Andriamanitra isika, raha tsy zanaky ny tompo isika, dia mbola andevy ihany ary any amin'ny hafibezany hafarantsika. Satria andevy ny ota mazava tsara ny tenin'ny tompo eto, mazava tsara ny teniny eto. Eo amin'ny efatra amby telopolo hoe hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevy ny ota. Amen. Andevy ny ota any amin'ny hafibe dia tena hoe ho ampijaniany fahavalo mandrakizay mandrakizay tsisy fahatamperany. Ny tompo mbola miantso foana, ny tompo mampafantatra antsika ny tompo fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva, any amin'ny ray zany io, any an-danitra zany io, satria afaka tanteraka isika.
fa kosa ny andevo tsy tafiditra any an-danitra zany, tsy ho tafiditra mihitsy any any an-danitra any amin'ny tompo. De hoy ny ten'Andriamanitra diny faina amin'ny telopolo hoe ny tompo zany no miteny eto, koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Hitanareo zany zay le teny Jesosy zay. Io le nomeny fanahy masina teo tam'zako tanatin'ny silence nangataka taminy hoe inona no teny omena anio, ny teny hoentiko anio. De io no henoko teneny mafy tato anatiko hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Io zany ny tompo zany teny amintsika zany Jesosy anio, na izy ianao ato. Koa raha ny zanaka no afaka anao zany dia ho afaka tokoa ianao. Inona no fatotra mahazo anao? Inona no fatotra mbola mamatotra anao? Inona no zavatra mbola manandevo anao? Mila vahana ianao. Ny tompo ihany no afaka anafaka anao. Izy rery ihany no afaka hidirantsika any an-danitra. Izy rery ihany. Aoko tsika tena anolotra momba antsika manontolo any tompo. Atolory any tompo ny momba antsika manontolo. Satria tsisy lalana hafa azahoantsika famonjena ty ambony tany. Tsisy tompoko. Na andeha ho aiza ianao, na andeha ho aiza ianao, na andeha ho aiza, na andeha ho aiza, dia tsisy lalana hafa hidirantsika any an-danitra afa-tsy i Jesosy rery ihany. Izy rery ihany lalana sy famarinana ary fiainana, tsisy lalana hafa. Na hitantara amin'olona izy ianao, na hitady famonjena amin'olona izy ianao dia tsisy famonjena ho antsika ety ambonin'ny tany. Afa-tsy ny tompo irery ihany no afaka mamonjy antsika. Izy rery ihany. Andifa fito amby telopolo. Fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo, ny tompo zany no miteny eto nefa mitady hamono ahy sady tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Amen. Hitanareo zany. Eto zany ny tompo dia mampafantatra tsara mihitsy an'izy ireo hoe fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Hitanareo zany. Raha vao tsy mitombo ao anatin'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra ny olona. Tsy mahafantatra ny tompo mihitsy ny olona anankiray raha tsy mitombo ao anatin'ny olona anankiray ny tenin'ny tompo. Zany hoe mila antsika mamaky ny tenin'Andriamanitra, mila antsika mivavaka amin'ny tompo, miresaka amin'ny bebe kokoa, mila antsika mahafantatra azy bebe kokoa amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa. Satria tsy tombo mihitsy ny tompo ao anatintsika raha ohatsika ka hoe tsy manatona bebe kokoa an'i Jesosy. Ambarany tsara mihitsy any amin'ny 9:13 teo hoe raha maharitra ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Mila maharitra isika. Mila antsika tena hoe mangataka amin'ny tompo itombon'ny teniny ao anatintsika. Mila mitombo anatsika ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'izay tsika mandroso tsy moramora ho any an-danitra. Ary mila pratikena mihitsy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Satria misy olona mahay tenin'Andriamanitra be, misy tena mahay tenin'Andriamanitra be raha manontany ohatra hoe versy anaty baiboly dia hainy avokoa. Nefa tsy pratikeny amin'ny fiainany. Zay dia diso zay. Na hainao tsy enjera ara ny baiboly nefa tsy ampiasainao amin'ny tenanao dia mampalahelo indrindra ianao. Misy olona miteny mihitsy hay, efa namaky ny baiboly manontolo ahako. Ry havana, na mamaky baiboly manontolo ary ianao nefa tsy zavatra miovany amin'ny fiainanao dia very maina ihany. Ilaina mihitsy tena iainana mihitsy Jesosy, miaina tahaka ny fiainan'ny tompo mihitsy isika ety ambony tany. Zay le hoe isainy zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy. Mila tsika tena hoe miaina tahaka ny fiainan'ny tompo mihitsy, ny tompo mihitsy ao anatintsika. Zay tsika vao tafavoaka. 9:13. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny irainareo. Eno tsara le tenin'Andriamanitra. Ny tompo zany no miteny eto. Hoy zany Jesosy hoe izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny irainareo. Dia hoy ireo hoe i Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo,
dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany i Abrahama. Ianareo dia manao ny asany irainareo. Amen. Hitanareo zany. Eto zany tompo efa mampafantatra an'izy ireo fa fantany Abrahama. Nefa ny tompo amin'io fantatsika tsara ny taona tompo amin'io fa mbola tanora zany Jesosy teto. Izy ireo nefany efa lehibe zany satria izy ireo miteny hoe i Abrahama andrainay. Zany hoe nanaraka ny fomba ny Abrahama zany izy ireo. Eto zany dia ny tompo te hampafantatra an'izy ireo fa fantany Abrahama satria efa tany an-danitra izy. Efa talohany Abrahama izy. Fa ireo dia tsy mety mino. Ary ny tompo efa mampafantatra an'izy ireo sahady fa hoe ray hafa zany an'izy ireo. R kely raha mamaky ianao. Oka antsika hijery tsara ny ten'Andriamanitra. R kely dia ray kely zany io. Ray kely io zany. Io zany dia hoe devoly zany io. Fa le R lehibe dia ray any an-danitra, Andriamanitra. R kely misy soratra ato. Mpahafantarin'ny tompo hoe ianareo dia manao ny asany rainareo. Le R kely zany io dia ny fahavalo. Izy ireo mbola mizingizina foana ny amin'ny hoe Abrahama no rain'izy ireo. Jesosy efa miezaka zany manao zay teny mba hatakaran'izy ireo fa tsy takatr'izy ireo mihitsy ny tia tompo ambara. Tena hoe jambainy fahavalo mihitsy ny mason'izy ireo. Ry havana engany mbo tsy ho jamba toy izany koa isika. Engany tena hiratra tokoa ny masom-panahintsika. 9:1. Ianareo dia manao ny asany irainareo. Hoy ireo taminy. Tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangajangana izahay. Iray ihany ny irainay dia Andriamanitra. Eno indray famaliza ireo an Jesosy. Miteny zany izy ireo hoe tsy mba teraka tamin'ny fitsangajangana izahay. Iray ihany ny rainay dia Andriamanitra. Niova indray zany eto. Teo hoe Abrahama. Dia eto indray hoe Andriamanitra indray zany rain'izy ireo. Efa manomboka tsy hitazoro tsara izay ambara eto. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo zany. Raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo satria avy tamin'Andriamanitra no niaviko tsy nakanesako aty. Fa izao tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako fa izy no naniraka ahy hatreo aloha. Amen. Hitanareo zany. Eto zany ny tompo dia mampihiratra ny masom-panahin'izy ireo. Manambara mihitsy hoe izy anie ka avy any an-danitra zany. Zay zany tena hoe tonga dia ataoko hoe afesiko zany le izy. Tena ohatra hoe efa mpahafantarina mihitsy avy any an-danitra anie za. Jereo tsara ny teny tompo averindray mpandeha. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo satria avy tamin'Andriamanitra no niaviko sy nakanesako aty. Fa izao tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako fa izy no naniraka ahy. Amen. Hitanareo zany. Ambarany tsara mihitsy fa Andriamanitra naniraka azy ary tsy tonga avy amin'ny fahefan'ny tena zany Jesosy. Izy ihany no Andriamanitra. Tsy tonga avy amin'ny fahefan'ny tenany izy fa ny iray no naniraka azy zany. Dia mampafantatra an'izy ireo zany izy fa izy anie ka zanak'Andriamanitra. Mpahafantarany tsara an'izy ireo zany zay. Tokony ho fantatr'izy ireo satria ny antony ho avy Jesosy. Mazava tsara mihitsy. Ho avy Jesosy. Tokony fantatr'izy ireo mihitsy fa ny tompo io alohan'izy ireo io. Dia toizantsika ny ten'Andriamanitra. 9:7. Jesosy no miteny eto nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy afaka mihaino ny teniko ianareo. Hitanareo zany. Manontany mihitsy tompo hoe nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy afaka mihaino ny teniko ianareo. Ry havana, ahoana moa ny olona anankiray tsy afaka mihaino ny tenin'Andriamanitra? Ahoana moa ny olona anankiray no tsy afaka mihaino ny tenin'Andriamanitra? Oka ianao amaly any amin'ny toerana misy ianao any. Matoa ny olona anankiray tsy afaka hihaino ny tenin'Andriamanitra dia jamba izy aloha raha izay ary kosany marenina mihitsy zany ny sofiny. Sady tsy mahita zany izy no tsy maheno. Satria raha mahita an Jesosy ireo alohan'izy ireo ny afaka izay ataony tokony ino izy ireo. Fa jambain'ny Satana mihitsy ny mason'izy ireo.
dia ny sofiny koa tena hoe tsentsina mihitsy zany ny sofiny mba tsy hareny ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny tompo miteny eto hoe nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo. Zay le izy. Tsy mety takatra izy ireo mihitsy ny tenin'ny tompo. Dia hoy ihany tompo hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Hitanareo zany? Tonga dia tenenin'ny tompo zavatra marina. Ny devoly no rain'izy ireo hoy ny tompo. Ka zay sitraka ny rain'izy ireo zany no ataon'izy ireo. Ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Ny tianareo atao i Jesosy satria jereo fa fanohelana izy ireo an'ny tompo hatrary am-piandohana antsika nandray ten'Andriamanitra teo. Mitady hevitra hanamariana tena. Mitady hevitra tsy alonan' Jesosy. Mitady hevitra viliviliana le resaka. Zay ny hevitran'izy ireo. Marobe ny olona mitady fialana tsy hiova. Efa miteny ny fanahy masina hoe zao zavatra misy ny témoignage, misy zavatra misy fa aiza koa dia marina ve zany? Raha hanao an'izany zany dia tsy ohatr'izao intsony ohatr'izany. Ry havana zay le ataony jiosy zay. Mbola misy fotoana ihany ety tsinonako. Za mbola tanora zao, na vao avy nanambady zao. Sao dia matahotra, sao dia mba tsy mety amin'ny vadiko, sao dia mba tsy mety amin'ny zanako, sao dia tsy mety any am-piasana, sao dia homenatra any am-piasana. Ry havana overy ianao. Overy ianao, afo be no vantanao sao sanatrika tonga ny fotoana ialanao ty ambony tany ka tsy afaka mibebaka ianao. Mila mitandrina mafy dia mafy tompoko. Aza mangatakandro. Aza mitady hevitra foana hanamariana tena hanohizana ny amin'ny fahotana. Fa tsisy intsony ny famindrapon'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana ilanao ty ambony tany na fotoana ilako ty ambony tany. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao lanitra Jesosy. Dia mbola misy ny fotoana hainoanao ten'Andriamanitra dia miova mba tsy ho very mandrakizay ny fanahinao. Tianao ny tompo, tiay ny tompo, ka mitady izy tous les moyens hamonjeny antsika satria tiany isika. Andiny fa efatra ambivalopolontsika izao. Averintsika hatreo satria tsy vita hatramin'ny farany io andiny efatra ambivalopolo io. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Itanareo zany? Amen. Ny devoly dia mpandainga sady rainy lainga. Izy dia tsisy marina ao aminy. Tsisy marina ao aminy. Ka raha ohatra misy olona mpandainga dia mila miala amin'ny lainga. Mila miala amin'ny lainga. Aleo raha tsy miteny toy izay hiteny zavatra rainga dia tonga dia miditra ny fahavalo mitoetra ao anatinao. Aza manokotra varavarana ho an'ny devoly mihitsy amin'ny fiainanao. Satana dia rainy lainga ary izy dia tsisy marina ao aminy. Tsisy marina ao aminy. Tompo manambara marina mihitsy eto. Izy no rainy lainga hoy ny tompo. Ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hoy ten'Andriamanitra eto koa. Hatramin'ny taloha. Zay le izy maka fanahy olona. Zay ke ny asany. Mamono fanahy, mangalatra ny fanahintsika. Zay le ny ataony. Tsika dia ny fonon'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra isika. Ody any an-danitra rehefa tonga ny fotoana. Fa ny fahavalo, ny tetika ny Satana dia hamono ny fanahintsika ho ampidirany amin'ny elo. Zay anakana itsika tsy hitrany an-danitra zay ny ataony. Ka vonjeo ny fanahinao tompoko. Vonjeo ny fanahinao. Miala tanteraka amin'ny ratsy rehetra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra toizako ny tenin'Andriamanitra. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Fa satria milaza ny marina ao dia tsy hinonareo. Hitanareo zany? Milaza ny marina ny tompo dia tsy mino izy ireo. Zay le izy. Ny tompo dia manambara fahamarinana fa ny olona dia tsy mino. Aleon'ny olona ny lainga sy ny fitaka toy izay ny fahamarinana.
dia hoy ten'Andriamanitra 5:7 izy aminareo moa no ampiseho ay ho nanota. Eto zany tompo dia manambara tsara fa izy zany tsy manota, tsy nanota Jesosy. Mazava tsara mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe izy aminareo moa no ampiseho ay ho nanota. Mametraka question zany izy eto amin'izy ireo tsy nanota zany Jesosy satria zanak'Andriamanitra Jesosy ary masina izy, masina ny tompo ary izy ilay Andriamanitra ihany tonga hanota ety ambony tany. Izy tonga navitra antsika dia izy indray ve ny hanota? Tsy tompoko. Ny fahavalony anatin'ny ota fa Jesosy dia masina tanteraka, masina tanteraka ny tompo. 7 mbola 8 antsika zao 8 antsika zao izy aminareo moa no ampiseho ay ho nanota. Raha ny marina no lazaiko nahoana ianareo no tsy mino ay. Amen. Hitanareo zany izy ireo tsy mino any tompo nefa ny marina ny ambaran'i Jesosy, ny marina ny ambaran'i Jesosy. Ny famarinana dia mampitsoaka olona, mampalahelo mihitsy zanak'olombelona satria aleo zanak'olombelona ny ratsy toy izay ny fahamarinana, aleon'ny olona mihitsy miala raha vao misy fahamarinana eo, aleon'olona mitoetra anatin'ny faharatsiana. Zava-doza tompoko, zava-doza. Aoka tena hitandrina mafy dia mafy tokoa isika. 7 izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo, izany no tsy hiainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Amen. Hitanareo zany izay le izy izay avy amin'Andriamanitra hoy Jesosy dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Ry havana, aoka tsy ho tahaka an'ireo josy ireo isika. Aoka tsika tena hiova, aoka tsika tena ho avy amin'Andriamanitra tokoa satria raha tsy Jesosy no raintsika, raha tsy Jesosy ilay Andriamanitra no raintsika dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara fa ny devoly zany no rain'ny olona izay tsy manana ray an' Jesosy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko, mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko. Jesosy dia mampitandrina antsika an'io, hibebaka isika, mampitandrina antsika an'io Jesosy hoe iza marina moa no raintsika, iza marina no rainao, iza no rainao. Oka ianao ny ametraka fanontaniana, so sanatria ka tsy Jesosy no rainao, so sanatria ka tsy Jesosy Kristy tompo no rainao, so sanatria ka manao toy ireo jiosy ianao. Aoka tsika tena anatona ny tompo, aoka tsika tena andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika raha mbola tsy mana-Jesosy anatiny fonao ianao. Aoka tena ho izy no ho rainao, izy ray no famonjena, izy rehefa antsika miditra any an-danitra. Ry havana, andohalika isika hibebaka eo anatrehan'ny tompo, hibebaka indrindran'Andriamanitra satria mpanota tsy mendrika isika, mpanota isika ary ratsy isika. Zinona moa isika nefa mbola amindrany fo ihany, mbola mamindra fo amintsika izy dia mbola velona isika. Aoka ianao andohalika eo anatrehan'ny fiandrian'Andriamanitra dia mbola afaka mandohalika ianao satria ny tompo dia lehibe indrindra izy ka tokony andohalika eo anatrehany nofo rehetra, ny nofo rehetra. Raha ohatra moa ka tsy salama ianao ka marary ny tongotrao, tsy afaka mihitsy ianao mandohalika, ny tompo anasitrana anao, izy ny anasitrana anao. Fa mila isika mandohalika anatrehan'i Jesosy. Ry havana, raha marary ambony fandriana ianao, na ny amin'ny hôpitaly ianao, na maison de repos ianao, na tokantrano ianao, na izay misy ianao, dia ny tompo mahita fa tsy afaka mandohalika ianao, ny tompo ny anasitrana anao. Andohalika isika tompoko anatrehan'ny sisa fiandrian'Andriamanitra. Hiantso an' Jesosy isika, hibebaka eo anatrehan'ny tompo, hitondra tena antsika tsiraray avy anatrehan'i Jesosy, hoeto ny momba anao anatrehan'i Jesosy, hoeto amin'ny tompo ny tenanao satria tsy mendrika isika, tsy mendrika isika nefa namindran'i Jesosy fo, mamindra fo amintsika izy satria mbola velonaina isika izao, fa mbola misy ny fotoana hibebahantsika. Aoka tsika tompo hivavaka eto eo amin'ny tompo ny momba anao, aoka tsika hivavaka tondra tena antsika anatrehan'i Jesosy, hivavaka isika tompoko,
Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy, miantso inaranao Jesosy, satria ianao no Andriamanitra, ianao lehibe indrindra Jesosy io, ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy, mangataka ny famindramponao zay Jesosy malala. Tonga aminay ny teninao anio Jesosy, teny mamy, teny fampitandremana, teny fanovana Jesosy io, mba homendrika anao izay, mba homendrika anao zay Jesosy malala, satria tompo, zinona moa zay Jesosy, zinona moa zay Jesosy io, nefa mbola namindranao fo Jesosy, mbola namindranao fo Jesosy io, ka mbola tratra izao andro anio izao. Andoleanay Jesosy, ivavahanay Jesosy io, eo anatrehanao Jesosy malala, mandoaliky izay Jesosy malala, miantso anao Jesosy, miantso ny fahalehibiazanao Jesosy malala, misaotra ny amin'ny teny zay nomenao Jesosy, misaotra tompo satria toy ireo jiosy tokoa zay Jesosy, toy ireo jiosy zay Jesosy malala, tsy mino anao, tsy mankatoa anao, ary tsy manaja anao Jesosy malala. Zinona moa zay Jesosy malala, zinona moa zay tompo, nefa mbola tiavinao, nefa mbola amindranao fo Jesosy malala, zinona moa zay Jesosy, ka mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy, mamela ny elokay Jesosy, amboary izay, avozy izay Jesosy malala. Eny tompo, toan'ireo jiosy izay mitady hamono anao Jesosy, satria tsy mankatoa anao, nefa ny tompo, ianao dia tsy nisy ota, tsy mba nanota ianao, satria ianao dia Andriamanitra, zanak'Andriamanitra verina ianao, tonga tety anavitra anay, ka mamela anay Jesosy, mamela ahy Jesosy, mibeba eto amin'ny tompony mombanao, mangata famindram-po aminy, ny amin'ny tsy finonao, ny amin'ny tsy finoko, ny zavatra maro iananao, nandray tsy mino ianao, eto amin'ny Jesosy izany, mangata famindram-po amin'ny Jesosy, tompo mamela Jesosy ahy, mamela tompo ahy, satria impiry aho Jesosy no tsy mankatoa anao, impiry aho tompo no tsy mankatoa anao Jesosy, mifona aminao Jesosy, mifona aminao tompo, fa mpanota tsy mendrika aho, ratsy izay Jesosy zanak'olombelona, ratsy izay, mamela anay tompo, ny ataonay ihany ny ataonay Jesosy, tompo malala, tsy manaja anao izay, tsy manaja anao koa Jesosy malala, ka mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelanao Jesosy. Oky anao Jesosy hanovanay tsiraray avy, oky anao tompo hanamboatranay tsiraray avy Jesosy, mamela anay Jesosy malala, diovy amin'ny rano soa, diovy amin'ny rano soa Jesosy malala, tompo malala, ho aneminizanao izay Jesosy, tompo malala, ianao tokoa norainay, ianao norainay Jesosy, satria ianao rain'i Abrahama koa ianao rain'i Abrahama koa ianao Jesosy malala, ianao l'Andriamanitra masina sy mahery, ka misaotra anao Jesosy, ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao, misaotra tompo malala, mamela anay, zay mibebaka aminao Jesosy, satria tsy mendrika izay, mpanota ratsy zay Jesosy malala, oky ianao tompo amindra fo aminay, oky ianao amindra fo aminay Jesosy malala, eny tompo araky ny teninao koa Jesosy, araky ny teninao koa Jesosy, raha ny zanaka no afaka anareo, dia afaka tokoa ianareo. Oh Seigneur, ianao no mpanafaka Jesosy, ianao no mpanafaka Jesosy, ary ianao koa tompo, dia mbola tsy ary kory Abrahama dia efa teo ianao, mbola tsy ary Abrahama dia efa teo ianao Jesosy malala, efa nisy ianao Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny famelanao anay Jesosy, ho aneminiza moa izay, ho aneminiza moa izay Jesosy malala, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy, diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny fisainanay tsiraray avy, sasao amin'ny ranao ny fisainanay tsiraray avy, zanak'olombelona Jesosy, oky ianao Jesosy hanovanay tsiraray avy, ato izay manaraka amin'ny YouTube Jesosy, oky ianao hikasika an'ilay tsiraray avy Jesosy avy Jesosy, tompo amboary ny tsiraray avy, oky ianao hiditra an-tsehatra Jesosy,
Ikasika zanakao tsiraray avy atao amin'io avy Jesosy Tompo. Oka ianao Tompo hanova ny tsiraray avy. Oka ianao ampahery ny tsiraray avy Jesosy io. Izay manaraka anao ato Jesosy. Tompo, amboary ny tsiraray avy. Ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao. No lehibe fitiavana, lehibe famindram-po Jesosy io. Mitady anay ianao Jesosy malalao. Amboary zanakao eran-tany ato Jesosy. Amboary zanakao eran-tany ato Jesosy malalao. Tompo malalao maro hoe misy problème Jesosy. Oka ianao Tompo hiditra an-tsehatra Jesosy. Raha mitalao aminao izy ireo. Raha mitalao aminao izy ireo Jesosy malalao. Mamindra fo Jesosy io. Oka ianao ampahery ny reraka Jesosy malala. Oka ianao Tompo ampahery ny reraka Jesosy io. Tafinierinao Jesosy. Mamindra fo aminy. Mamela ny elony Jesosy io. Mamela ny elony Jesosy io. Mamindra fo aminy ianao Jesosy malalao. Diovy amin'ny ranao izay. Diovy amin'ny ranao Tompo malalao. Diovy satria tsy mendrika izay Jesosy. Tsy mendrika izay Tompo malalao. Sasao amin'ny rano soa. Sasao amin'ny rano soa Jesosy io. Ny fisainanay tsiraray avy. Fisainanay tsiraray avy Jesosy io. Amboary izay. Mba hisainany any aminao Jesosy. Hisainany any aminao Jesosy malalao. Mba tsy ho mafoa. Mba tsy ho mafisaina Jesosy io. Fa mba akatoanao. Akatoanao Jesosy io. Eny Tompo malalao. Satria Tompo andevy niota zay teo aloha. Fa kehitriny Tompo efa zanakao. Okanao Jesosy hanafaka an'ireo izay mbola voafatotra Jesosy io. Izay mbola andevy niota Tompo okanao hanafaka an'izy ireo Jesosy io. Raha mitalao aminao Tompo izy ireo. Tompo malalao. Ka tsy mahavita na Tompo malalao. Mila ny erevy aminao Jesosy. Mba afaka an'izy ireo. Ampio izy ireo Tompo malalao. Afao amin'ny zavatra izay mamatotra an'izy ireo. Satria Tompo teninao hoe koa raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka ampio Jesosy io. Izay tsy mety afaka amin'ny faratsiny Tompo. Ka mangataka aminao. Ka mangataka aminao Jesosy io. Mamindra fo Jesosy io. Avoty ny olonao Tompo malalao. Ampio ny olonao Tompo malalao. Mangataka aminao izany Jesosy. Mangataka aminao izany Jesosy malalao. Tompo, mangataka aminao koa Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny masonay tsiraray avy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masonay tsiraray avy. Ny fijerinay tsiraray avy Jesosy io. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fijerinay tsiraray avy Tompo. Satria Tompo tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay Jesosy malalao. Tompo malalao. Ny masonay indraindray dia mivily avy havanana Jesosy io. Mifona Jesosy io. Diovy ny masonay Tompo. Diovy ny masonay Tompo mba tsy tsaratsara n'iza Jesosy. Satria no Tompo no mpitsara. Diovy ny masonay Tompo mba tsy avinavina. Tompo mifona aminao Jesosy io. Mifona aminao Jesosy ny amin'ny fijerinay tsy mendrika indraindray. Mifona aminao Jesosy malalao. Mamelanay ianao. Mamelanay ianao Jesosy malalao. Ianao n'Andriamanitra lehibe indrindra. Mamindra fo Jesosy io. Mamindra fo Jesosy io. Mamelanay ianao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny masonay. Diovy amin'ny ranao ny masonay Jesosy malalao. Mangataka ny famindram-ponao. Mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Diovy Jesosy koa ny vavanay. Mba hiteny marina mandrakariva Jesosy io. Diovy ny vavanay Tompo. Diovy ny lelanay Jesosy malalao. Mba hiteny marina mba tsy hiteny fitaka Jesosy io. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny lelanay. Ny vavanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Ny vavanay. Ny lelanay. Jesosy io diovy izay. Mamela ny elokay. Mamela ny elokay Jesosy io. Ny teny rehetra izay navoaka ny vavanay tsy mendrika Jesosy io. Oka ianao hanadio ny vavanay. Oka ianao hanadio ny vavanay. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Oh Seigneur, mangataka ny fanadiovana avy aminao. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo malalao. Diovy koa ny sofinay Jesosy io. Mba tsy tohan'ireo jiosy izay tsy nino anao. Mba tsy tohan'ireo jiosy izay tsy nino anao Jesosy malalao. Aoka Tompo nadio ny sofinay Jesosy io. Hiala amin'ny tsy fenona Jesosy io. Diovy ny sofinay tsiraray avy Jesosy io. Mba tena hiaino tsara izay tianao ambara. Mba tena hakato tsara izay tianao ambara Jesosy io.
Diovy ny sofinay Jesosy amin'ny ranao. Diovy ny sofinay Jesosy amin'ny ranao. Mba tena iaino tsara izay tianao ambara Jesosy. Izay sitraka ao irery Tompo no arahanay, sekenay Jesosy. Mba tsy handeha araka ny herin'ny tenanay intsony izahay. Mba tsy handeha araka ny herin'ny tenanay intsony izay Jesosy malalao. Afao ny tsiraray avy Jesosy. Afao ny tsiraray avy Jesosy io. Diovy ny sofinay tsiraray avy. Diovy ny sofinay tsiraray avy amin'ny ranao Jesosy. Diovy ny sofinay tsiraray avy amin'ny ranao Jesosy malalao. Okanao anadio ny sofinay. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo malalao. Mba tena piaino mpakatoy izahay. Mba tena piaino mpakatoy izay Tompo malalao. Ka tena ho isan'ny mpianatra tokoa. Tena ho isan'ny zanakao tokoa Jesosy malalao. Eny Tompo. Okanao anadio ny sofinay. Okanao anadio ny sofinay amin'ny ranao Jesosy malalao. Diovy ny fonay indrindra indrindra. Ny fonay Tompo mba hanampitiavana tahaka ny fitiavanao. Diovy ny fonay Tompo mba hanampitiavana Jesosy io. Ho tian'ny olona rehetra Jesosy io. Ho tian'ny olona rehetra Jesosy io. Diovy ny fonay Jesosy io. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy io. O ka Jesosy ny ranao anadio ny fonay Jesosy. Tsy ny fonay Tompo no lapanao. Ny fonay no tranonao Jesosy malalao. Ka diovy Jesosy ny fonay. Diovy ny fonay Jesosy malalao. Milanao izay. Milanao Jesosy malalao. Okanao anadio anay. Anavao anay Jesosy. Avao izay Jesosy malalao. Avao izay Jesosy malalao. Ianao n'Andriamanitra tsara indrindra. Masina indrindra. Jesosy malalao. Okanao Jesosy analazaitsy anatin'ny fonay tsiraray avy. Zanakao tsiraray avy ato Jesosy. Diovy ny fony tsiraray avy Jesosy. Diovy Jesosy io. Mefo ahitia. Mefo ahitia. Mefo andefitra Jesosy izahay. Mefo andefitra Jesosy izahay Jesosy io. Mefo ankatoanao. Ankatoanao. Anao izay sitrakao. Anao ny asanao Jesosy io. Diovy ny fonay Jesosy. Diovy ny fonay Jesosy io. Milanao izay. Milanao izay Jesosy malalao. Okanao Jesosy. Toetra anatin'ny fonay. Okanao toetra anatin'ny fonay Jesosy malala. Mangataka aminao Jesosy. Mangataka aminao Jesosy. Tompo diovy ny tananay amin'ny ranao soa. Diovy ny tananay amin'ny ranao soa Jesosy io. Mba adio. Mba adio Jesosy. Izay nikasi ny tananay ka naloto Tompo. Okanao anadio ny tananay. Okanao anadio ny tananay Jesosy. Ny tongotraiko toy izany. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Mba adio Jesosy amin'ny tongotray. Izay toerana nandehananay Jesosy ka tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy io. Okanao anadio Jesosy. Okanao anadio Jesosy ny dia tongotray. Diovy ny tongotray Tompo amin'ny ranao. Diovy ny tongotray Tompo amin'ny ranao. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy io. Diovy Jesosy ny tongotray. Diovy Jesosy ny tongotray amin'ny rano soa. Amin'ny rano soa. Milanao izay Jesosy. Milanao izay Jesosy io. Diovy ny tongotray Jesosy amin'ny rano soa. Diovy ny tongotray Jesosy amin'ny rano soa. Ny rano Jesosy io no afaka anadio anay amin'ny tsy fambaliana rehetra. Afaka anadio anay tsy amin'ny fambaliana Jesosy malalao. Mangataka Jesosy famindramponao. Mangataka Jesosy famindramponao. Diovy Jesosy ny tongotray. Diovy Jesosy ny tongotray. Diovy Jesosy ny tongotray. Diovy Jesosy amin'ny ranao. Izay fandrikatra Jesosy malalao. Izay vao hitsakay teny an-dalana teny. Okanao andoro amin'ny ranao Jesosy. Andoro amin'ny ranao Jesosy io. Ny dia tongotray Tompo izay tadiavin'ny fahavalo ho fitaina. Diovy Jesosy ny tongotray amin'ny rano soa. Diovy Jesosy amin'ny rano soa. Jesosy io. Mangataka fonana aminao Jesosy. Mangataka fonana aminao Jesosy. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy malalao. Tompo malalao. Diovy koa Jesosy a. Diovy ny taovanay rehetra amin'ny ranao. Sotroinay ny ranao Jesosy. Sotroinay ny ranao Jesosy. Sotroinay ny ranao Jesosy. O ka ny ranao hikorirana anatinay Jesosy malala.
Diovy Jesosy ny taovanay tsiraray avy. Diovy ny taovanay tsiraray avy Jesosy. Tompo malala sotroko ny ranao. Sotroko ny ranao Jesosy. Ka ny ranao tompo ikory anatin'ny taovako. Anatin'ny taovako Jesosy ny ranao Jesosy. Diovy ao Jesosy amin'ny ranao soa. Diovy Jesosy amin'ny ranao soa. Ny taovako manontolo. Milanao ao Jesosy. Milanao zay Jesosy malala ao. Ny ranao Jesosy. Raha sarobidy Jesosy. Ranao sarobidy Jesosy anosotroko. Andoro loharaniko rehetina rehetra. Sotroiny rano Jesosy. Sotroiny rano Jesosy anadio ny taovanao manontolo. Andoro loharaniko rehetina rehetra anatin'ny taovanao. Minoy ianao. Minoy ianao. Jesosy anasitrana anao raha marary ianao. Tompo malala ao. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny taovako rehetra. Loharaniko rehetra rehetra dia dorako aminanao zany Jesosy. Rehetra tadady forona dia dorako aminanao Jesosy tsy hanaketsany fanaminahy izany. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy anadio ny taovako manontolo. Anadio ny taovako manontolo. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Anadio ny taovako manontolo. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy. Milanao fatratra ao. Milanao fatratra ao. Jesosy malala ao. Ianao no afaka manadio ahy tanteraka. No afaka manadio ahy tanteraka. Andriamanitra tsara indrindra, masina indrindra. Tsisy toanao Jesosy. Tsisy toanao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ka ny ranao tompo amin'ny lalan-drako amin'ny taovako. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Tompo malala ao. Mangataka ny fanahy masinao. Mangataka ny fanahy masinao Jesosy malala ao. Oka ny fanahy masinao ameno anay. Oka ny fanahy masinao ameno anay. Fanahy masina malala ao. Feno ianao izay. Feno ianao izay fanahy masinao. Ilanao fatratra. Ilanao fatratra fanahy masinao. Oka ianao ameno anay fanahy masina. Oka ianao ameno anay fanahy masin'Andriamanitra. Ilanao fatratra izay. Ilanao fatratra izay fanahy masinao. Oka ianao ameno anay. Amboary fanahy masinao. Ilanao fatratra izay. Ianao le fanahy niray. Le fanahy niray. Oka ianao ameno anay. Anavao anay. Oka ianao anavao anay. Anamboatra anay fanahy masina. Ianao le fanahy niray. Oka ianao hiditra anatinay tsiraray avy. Zanakao milanao. Milanao izay. Oka ianao ameno anay. Oka ianao ameno anay fanahy masina. Andoro amin'ny afonao izay tsy anatin'ny taovanay. Anatin'ny fanahinay. Anatin'ny tenanay. Milanao izay fanahy masina. Milanao izay fanahy masina. Fenoanao mitafitafy izay fanahy masina. Fenoanao mitafitafy izay fanahy masina. Milanao fatratra izay. Milanao fatratra izay fanahy masina. Fanahy masin'Andriamanitra velona. Fanahy masin'Andriamanitra velona. Eny fanahy fitin'Andriamanitra. Oka ianao ameno anay. Oka ianao anamboatra anay. Oka ianao hikarakara anay fanahy masina. Oka ianao hiteny foana aminay. Oka ianao hiteny foana aminay. Oka ianao anamboatra anay foana fanahy masina. Satria tsy mahavita tena izay. Tsy mahavita tena izay fanahy masina. Enao no tomponay. Enao no Andriamanitra anay. Ianao le voalohany indrindra fanahy masina. Nanomba tambony rano ianao. Nanomba tambony rano ianao fanahy masina. Ilanao fatratra izay. Ilanao fatratra izay fanahy masina. Fenoy ianao. Fenoy ianao fanahy masina. Milanao izay. Amboary izay fanahy masina. Amboary izay fanahy masina. Ilanao fatratra izay. Ianao le fanahin'Andriamanitra velona. Fenoy ianao izay. Fenoy ianao izay fanahy masina. Amboary izay. Omendrika ho anao. Amboary izay fanahy masina. Oka ianao ameno anay ny afinao. Oka ianao ameno anay ny afinao fanahy masina. Oka ianao ameno anay ny afinao fanahy masina. Fenoy ianao izay tsiraray avy. Fenoy ianao lohanay ka hatramin'ny faladianay. Oka ny afinao ameno anay. Anasitrana ny douleur rehetra. Anasitrana ny marary rehetra. Izay marary rehetra dia oka ianao anasitrana ny tsiraray avy. Oka ianao anasitrana ny olonao tsiraray avy. Izay marary amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao anasitrana ny olona izay mitaraina aminao.
Oka ianao anasitrana ny marary. Oka ianao anasitrana ny marary. Oka ny mirakla. Oka ianao anasitrana fanahy masinao izay mitarana aminao. Oka ianao anasitrana izay marary fanahy masina. Oka ianao sitrana izay marary fanahy masina. Afaka apetraka ao amin'ny toerana misy ao amin'ny tenanao, ny tananao, amin'ny douleur amin'ny tenanao. Apetrao ny tananao kavanana amin'ny douleur ny amin'ny tenanao. Dia minoy ianao fanahy masina sitrana anao. Fanahy masinao sitrano izay olona mitarana aminao amin'izao resy fotoana izao. Oka ianao nasitrana, oka ny afinao nasitrana ny olonao tsiraray avy. Aiza misy ny olona ato izay manaraka izao vidéo izao. Oka ianao nasitrana fanahy masina. Oka ianao nasitrana fanahy masina amin'ny afinao. Oka ny afinao andoro loharano fetina amin'izany olona izany. Sitrana mananao fanahy masina. Oka ianao andoro, oka ny afinao tonga any aminy. Oka ianao andoro loharano fetina amin'ny olona izay marary ankehitriny. Sitrano fanahy masina io. Sitrano fanahy masina io. Oka ny afinao andoro. Oka ny afinao andoro fanahy masina io. Oka ny afinao andoro fanahy masina io. Ny afinao andoro loharano fetina amin'izany olona izany. Ianao ny mpanasitrana fanahy masina. Sitrano fanahy masina io. Sitrano fanahy masina io. Ianao no dokotera lehibe ny dokotera rehetra. Ianao zany Jesosy. Ny fanahinao zany Jesosy. Ianao nasitrana minofo fotsiny ihany dia ho sitrana ianao. Minofo fotsiny dia ho sitrana ianao. Ka misaotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Jesosy malalao. Tondra mavaka izay azo tontolo izao. Petraka eo anatrehanao Jesosy izao tontolo izao. Hitanao Jesosy ny zava-misy eran-tany Jesosy malalao. Hitanao tompo zava-misy eran-tany Jesosy io. Ny guerre etseroa Jesosy io. Tompo malala mangataka aminao. Arovo ny olonao tsiraray avy. Arovo izay zanakao tsiraray avy Jesosy io. Milanao ny tany. Milanao ny tany Jesosy malalao. Mangataka ny fiarovanao mahery. Mangataka ny tananao tompo anafitra ny zanakao tsiraray avy. Arovo izay tompo. Tany fa tsy mahatananao. Tany fa tsy mahatananao Jesosy malalao. Oka ianao hiditra antsehatra Jesosy io. Ny amin'ny olona rehetra misy eran-tany Jesosy io. Oka ianao tompo hitantana zanakao tsiraray avy. Mamindra fo aminay Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy malalao. Oka ianao tompo hiditra antsehatra ho a Madagasikara Jesosy io. Oka ianao tompo hamangy ny tanazanay Jesosy malalao. Hitanao tompo zavatra marikoriko maro miseho ny tanazanay Jesosy malalao. Ao Jesosy ny fanolanana ankizy tsy ampitaona Jesosy io. Ao koa tompo ny hafanompo-tsampy Jesosy io. Ao koa tompo ny hafamonoana ola Jesosy tsy amrariny Jesosy io. Mivavaka ao Madagasikara Jesosy malalao. Mivavaka ao an-tanazanay Jesosy malalao. Mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famindramponao tompo malalao. Oka ianao tompo anavitra sy aro Jesosy rehetra tsy manatsiny tompo. Arovo Jesosy rehetra tsy manatsiny Jesosy malala mengavy ianao izay. Mengavy ianao izay tompo malala o. Tompo mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famindramponao Jesosy. Mibebaka ao Madagasikara izay tompo malala o. Mibebaka ao an-tanazanay Jesosy malala o. Vonjeo Jesosy ireo ankizy tsy manatsiny tompo. Afao Jesosy afijaliana mahazo azy. Mangataka aminao tompo. Misy koa tompo ireo eran-tany mitovy izany. Mamindra fo Jesosy io. Mamindra fo Jesosy io. Afao Jesosy io. Afao ny olonao tsiraray avy. Ianao tompo no mpamonjy tonga lafatra. Tsisy izay tsy hainao atao Jesosy io. Oka ianao tompo anome koa an'ireo olona tsy manan-kany koa anna Jesosy io. Ianao tompo oka anavitra an'izy ireny tompo. Ame sakafo any tsy manana Jesosy io. Mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famindramponao Jesosy io. Oka ianao hijery ny mahantra eran-tany. Oka ianao hijery ny mahantra eran-tany Jesosy io. Ireo koa tompo koa Jesosy any amin'ny persécution. Tompo malala ireo olona enjenany amin'ny teninao Jesosy io. Ireo olona enjenany amin'ny teninao tompo malalao. Oka ianao tompo hiaro an'izy ireny. Oka ianao hiaro zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy io. Ao anatin'ny fasarotana maro Jesosy io. Ao tompo revonoano ny teninao Jesosy io. Mangataka aminao Jesosy arovy. Arovy Jesosy zanakao tsiraray avy eran-tany tompo. Mijaly noho izany. Mijaly noho ny teninao tompo. Mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famindramponao Jesosy io.
tondra bavaka ny asanao eran-tany koa Jesosy. Ny asanao rehetra tompo zanakao eran-tany Jesosy, izay manao ny asanao Jesosy, manomboka amin'ny tanora kely indrindra hatramin'lehibe indrindra tompo, ny antitra fotsivolo. Tompo ampaherezo ny tsiraray avy, ampaherezo izay tsiraray avy satria be dehibe tompony amin'ny persécution Jesosy. Mangataka ny hery avy aminao Jesosy, aroso zanakao tsiraray avy eran-tany tompo manao ny asanao Jesosy. Alefaso ny anjelinao Jesosy hiaro anay tsiraray avy. Aoka tompo ianao Jesosy hiaro zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy malalao. Aoka androso aingana Jesosy ny asanao Jesosy, arovo tompo izay tsiraray avy Jesosy. Mangataka ny tana maherinao, mangataka ny tana maherinao Jesosy, hiaro ilay zanakao tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao tompo malalao, mankalaza anao, manome voninahitra anao, mideranao raha satria mendrika ho derainanao, mendrika kalazainao Jesosy malalao, ary tsy misy toanao, tsy misy toanao. Andriamanitra masina sy mahery ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, mendrika ho derainanao. Eny ianao le Adonai, eny ianao le El Shaddai, eny ianao le Yeshua, mendrika ho derainanao Jesosy malalao. Mankasitraka feno anao, midera mankalaza anao satria tsara indrindra ianao, tsara indrindra ianao Jesosy. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy malalao, mankalaza anao, manome voninahitra anao Jesosy, ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy malalao. Misaotra anao Jesosy, ho any amin'iza moa izay Jesosy, ho any amin'iza Jesosy raha tsy ho any aminao rery any. Ianao nome voninahitra, ianao nome voninahitra Jesosy, ka misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana teto tompo, mankalaza anao, manaja anao, manome voninahitra anao, mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy. Petraka aminao Jesosy ny alina, petraka aminao ny alina Jesosy, lidera ho anao rery any. Aoka ny anjelinao tompo manodidina anay, arovo izay ao ambany tana maherinao, misaotra ho anao, ny voninahitra ho anao, lidera ho anao, ka misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Aleluia, 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 misaotra tompo. Aleluia, 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 misaotra Jesosy. Amen. Ry hava-malalao ny tompo izay ny fotoanantsika anio dia maherisa tompo tiantsika Jesosy. Aza mitsatra ny mivavaka, atsovy ny tompo dia ny mbola hita izy, satria tiany isika anatina anazy foana, ary tiantsika izy dia izay no tokony hitadiavantsika anazy bebe kokoa. Ny voninahitra ny eo an Jesosy rery any, izay raha tompo fa dia tavandriamanitra daholo indray dia samy hiatainy tompo daholo. Amen. Veloma tompoko.